dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao izay andraisantsika indray ny tenin'Andriamanitra mba tsy hahatonga antsika ho kivy manoloana ny toe-javatra andalova sarotra amin'izao vanim-potoana izao, fa mba hahatonga antsika handray ny tenin'Andriamanitra mba ho fidiana antsika manohatra ny zana-tsipika alefan'ny tany. Ndeha hivavakisika Jehovah Andriamanitra ray io, misaotra andrakariva izahay, fantatray fa Andriamanitra tsy mba manary anay ianao ary tsy afaka mihitsy hanmetsiny anao izay no ny toe-javatra sarotra lalovana aretina loza ady fidanga ny fitipinana amin'izao andro ankehitriny izao, satria vokatry ny fiodinany zanak'olombelona no mahatonga an'izany rehetrarehetra izany. Ary ao anatin'izany nefa dia asa fitaovana ampelantananao indray mba hahatonga anay hiverina tanteraka aminao, andraisanay ny toro lalina rehetra mba hahatonga anay mpandresy. Dia ny fanahinao masina no wakaiasa mba hatakaranay indray izay zavatra tianao ampitaina aminay, ka hahatonga anay hatoko ny teninao izay vahaolana ahafahanay miatrika ny zavatsarotra. Dia mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fitanana tompo amintsika mandrakariva kapabolana latsaka sisa dia hiditra indray amin'ny vanim-potoana ny Pasika isika, ary misy lanjany lehibe ny fahafantarana ny zava-miafina tian'Andriamanitra ampitaina amin'izao tontolo izao, indrindra ho kristianina mahakasika an'izay Pasika andalovan'izay. Ohatra ny resantsika nefa dia resaka fifadikanana izay tokony fiainana, tsy hiverenantsika lava intsony fa nijery ny tantaran'i Jesosy isika, niditra tamin'ny fifadikanana izy nentin'ny fanatany an'efitra izay tandindro ny zanak'Israely rehefa tafavoakany amin'ny tany Egipta tamin'ny vanim-potoana ny Pasika izay nitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely, kanefa tsy nampitsahatra akory nefa ny loza izay fivoahan'izay afaka fotsiny izy ary izotra andeo any amin'ny tany Kanana. Sarotra ny lalina alehany ndrenindrenina nandritra ny 70 taona tany an'efitra izay vao tonga tany amin'ny tany Kanana, ary izay firenidrenena tany an'efitra izay no nentintsika nanazavana hoe misy zavatra tsara fadiana miaraka amin'Andriamanitra mba hahatonga fandresena, satria hiezaka amin'ny fomba rehetra Satana hisakanana ny zanak'Israely tsy hiditra ao amin'ny tany Kanana izay tandindro ny lalam-pamonjena izay arahantsika amin'izao vanim-potoana izao, mandritra ny tombonandro fahavelomana izay omenantsika dia tahaka ny lalina anankiray lavitra andeha any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa tsy mora nefa ny zavatra sedrany eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany, fa hiezaka amin'ny fomba rehetra ihany koa Satana haka fanahy mba hahatonga ny zanak'olombelona ho tafalatsaka ao anatin'ny fahadisoana ka tsy hay hiaina ao anatin'ilay fifadikanana izay niresahantsika, fa ho reraka eny am-pandehanana ka tsy azo ny famonjena. Dia io no nandraisantsika amin'i Jesosy Kristy indray andro soloina herintaona, fifadikanana 70 andro sy 70 alina dia karazana fifadikanana 70 taona tandindro ny renidreneny zanak'Israely tany an'efitra. Jesosy tany an'efitra ary ny efitra dia tandindro nyity zao tontolo izao ity izay tsy ahita-pitsaharana hiainantsika, fa ny dia izay ho tanterahantsika dia tsy maintsy miafara amin'ny fahafatesana dia ny fiainana mandrakizay. Kanefa ny fiainana mandrakizay mizara roa, dia ny fiainana mandrakizay sambatra miaraka amin'Andriamanitra ho an'ny olona tena mifady, ary fiainana mandrakizay izay hitondra fijaliana ho an'ny olona tsy nankatoa na tsy nifady eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay. Nanome ohatra ho antsika Jesosy rehefa vita batisa izy ka nandeha tany an'efitra, inona ny zavatra mitranga teo anatrehan'izay rehetrarehetra izay, naka fanahy ny devoly, kanefa tsy tafalatsaka tao anatin'ny fakapanahan'ny devoly Jesosy, fa inona ny fitaovam-piadiana teo am-pelantanany, tsy nisy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany.
ary zay no natonga atsika somary namerina kely ny fanazavana ny exodosy toko 12 de ny andininy faharaiky 12 hoe ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy ary mivalahanareo voasikina mikapanareo eo amin'ny tongotrareo mitehanareo eny amin'ny tanànareo hoaninareo faingana izy fa paska ofa vanimpotoana zay niainganja Israely de io zay vatsy hoentina lazaitsika hoe fandraisana fanasan'ny tompo na rehefa tena fakafakaina lalina de fandraisan'le tenin'Andriamanitra zay ny zava-panahy fiedina hoentina miady nazavaitsika teto fa rehefa tena fakafakaina lalina nge le mifadianina de fivavana mariny fivadikanina aminy fitandremana ny sabata mariny zay ny fivadikanina ary hitatsika tany amin'ny Luka toko 1:20 fiembenany firetatory de nazavaitsika tsy misy olona miambina zany tsy misy olona hiaritory zany fa noho ny fahafantarany fa misy fahavalo manafika kanefa tsy apozina ny atongavany de tsy vitany hoe miaritory fotsiny am'izao izy na mijoro miambina fotsiny fa misy fitaovam-piadiana hoentiny ampiasaina rehefa tonga tokoa ny fahavalo amelezana ny fahavalo mba tsy ho faty ao anatin'izay fanafihan'izay izy ary zay ny zava-miafy ny exodosy toko 12 fitaovam-piadiana nomena de nomelony zanak'Israely mba hoentiny miatsika lalandavitra izorany hiditra any amin'ny tany Kanana de io ny resahantsika hoe ny exodosy toko 12 de fomba hafa no nanambarany Paoly azy amin'ny Efesianina toko 1 2:12 ka hatramin'ny 9:12 mifahara azy ka sikiny fahamarinana mivalahanareo mitafiny raro ny fiarovatratra kiraroy ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fivavahana ny tongotrareo ary ho fanampin'izany rehetrarehetra zany de tany ny finoana ho ampinga zay azohonareo amony zanatsipika am'rehatra zay alefan'ilay ratsy raiso ny famonjena ho fiarovan-droa sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha mandrakariva ho mifanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena am'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona rehetra zay ny zava-panahy asehoan'ny exodosy toko 12 ary raha fitiantsika de eo amin'ny 7 hoe ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny zay fitaovana nentin'i Jesosy divana tamin'ny fakapanahy nataon'ny devoly zay no tenin'Andriamanitra raisitsika satria mampatsiaro mandrakariva ny olona raha vao miresaka hoe teny famparezana de teny toky azahoany fiainana fitahiana fahasoavana tiany olona ho raisina zany fa mba hahafahana mandra zany de misy zavatra takian'Andriamanitra mba ho raisina de ny tenin'Andriamanitra ny olona matetika te handray an'le fahasoavana fa tsy te hakatò ny tenin'Andriamanitra kanefa ny afatra zay omeny afatry ny olona nandalo paska de miazona ny fehidiny io satria lalandavitra no ataony nresaka tsika tapabolana latsaka kely le hiditra ny paska indray raha ny paska no resahana ho atsika zay nanaraka ny fampahirezana teto angamba de nalilo mihitsy ny sofina satria telo taona ngarangidina nanazavany io paska io foana ary rehefa tena nazavaina ny paska de ny zavatra hitanao tao anatin'ny paska loza daholy ny zavatra nisy rehetrarehetra ary ny zavatra mampatahotra rehefa eo amin'ny vanim-potoana ny paska ao de misy loza tsy apozina mitranga tapoka aretina sy ny zavatra maro isan-karazany misy antony zany rehetrarehetra zany raha mampatsiaro kely nitoeran'ny zanak'Israely melohany hidirany tamin'ny paska satria hiditra amin'ny paska tsika tsy mampaninona ny manao teny averina noho ny natao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely babo tao ny zanak'Israely rehefa nitaraina tamin'i Jehova izy no fampahorin'ny Egypta azy namaly vavaka Jehova fa tsy tonga de teon'io de tafavoaka de inona ny zavatra nisy nanomboka nandefa azo am'izay Jehova satria tsy nanaiky Farao ny andefa ny zanak'Israely ary vokatr'izay tsy finoany Andriamanitra ny vavahan'ny Israely zay de nyfaziny Jehova izy tamin'ny alalan'ireo karazan-doza 10 mihitsy tao amin'ny tany Egypta zany loza ny fahafenoana de hika tamin'izany ny zavatra nisy
antarany bokony exodosy hoe inona daholo reo loza tao amin'ny tany Egypta voalohany indrindra aloha de ny fijaliny zanak'Israely zay babo tao fokatry ny fahadalany satria nanadino an Jehova fa zay fampahoriana ny anjady tamin'izay no lasa fitaovana mitarihan'Andriamanitra azy mba hiverina am' Jehova de namaly vavaka Andriamanitra de natao vavolombelona ny zavatra mitranga tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely vavolombelona nanatry maso ny loza rehetra nalefan'i Jehova tao amin'ny tany Egypta vokatry ny tsy faleken'ny Egyptiana ny toromarika avy amin'Andriamanitra na tonga n'izay rehetrarehetra zay tsy mbola tafala tao izy ka raha tonga ny loza tao ny zanak'Israely fa ny zavatra nagaga no fiarovan'Andriamanitra ny zanak'Israely satria ny loza natao tao amin'ny tany Egypta de nisy loza folo ny loza voalohany rano tonga ra manarakaraka azy nandefasan'i Jehova saoany zay nanenika ny firenen'ny Egypta. Loza fahatelo ny moka tsy nisy toy izany hafa moka nandeha indray ny lalitra. Loza fahadimy ny aretina nanjo ny biby. Ny loza fahaenina ny vai nanjo ny olona. Avy eo nisy ny avantra kotra amin'ny avantra nisy ny valala. Ny fahasivy tena ahito ary ny farany moa de famonoana mato rehetra tao amin'ny tany Egypta nanatry maso an'izany ny zanak'Israely. Inona ny tanjona ampendren'i Jehova mba ho fantatra ny zanak'Israely fa ny tanànan'ny Egypta de tanànan-doza zay isika hita anakarana ny zava-panahy fa ty zao tontolo zao ty koa no Egypta zany hoe eto am'ty zao tontolo zao ty de toeran-doza tsy ahitana fanafany ary teo anatrehany reo loza reo nefa de zao narovan'Andriamanitra ny zanak'Israely ka tsy nakasika azy zany loza zany satria efa tafaverina tamin'i Jehova sady fanomanan'i Jehova ny zanak'Israely ifikitra aminy bebe kokoa kanefa narovany tsotratra ny loza na de samy tao amin'ny tany Egypta ary fa nanjo ny Egyptiana mafo zany loza rehetrarehetra zany kanefa na de teo ara zany loza zany tsy nisy hery niezaka ihany ake ny Egyptiana mba ho afa loza zay azo lazaina ihany keo hoe tena lesona nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely fa na ny zanak'Israely ihany keo ary raha mandeha amin'ny tena de tsisy vahaolana afana miala am'izay loza matra zay kanefa narovan'Andriamanitra izy mba hatonga saina ny zanak'Israely tsy ho tamana intsony ao amin'ny tany Egypta fa anaiky hivoaka tao satria toeran-doza ny tao toeran-doza kanefa rehefa tafavoaka indray rehefa novonoana le zanak'ondry tsy misy kilema io ny fitomboana ny fanafahana hiditra amin'ny pasikatsika zao zany hoe hiditra amin'ny fanafahana fa tsy midika zany ilamindamina ny fiainana fa vao mainka hisedra loza satria rehefa tafavoaka amin'ny tany Egypta jereo ny Egyptiana nanenjika tsy mitsaratra fa mibaikony Jehova nefa de Jehova miady fa ny zanak'Israely anginy satria porofo nomen'Andriamanitra azy ny loza zay mitranga tsy vitan'ny herin'olombelona ny hitondra vahaolana ahafahana am'izay loza zay afa-tsy amin'ny fienterana amin'Andriamanitra irery ihany de tonga ny pasika de eo le exodosy toko faraka amby folo toy izao nataonareo raha nihinana azy mazava amitsika angamby iny na ny zava-panahy zany hoe raha fitinina raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatsy ny fanahy vavaha mandrakariva miembena zay no afatra zay le toe-panahy hoentana ao anatin'ny fifadikanina satria vao mivoaka amin'ny tany Egypta tokony fiainan'ny olona de fiainam-pifadikanina mety manjavozavo foana satria ny olona raisy ny ara-bakteny le izy fa tsy mandiso ny ara-bakteny zany fa manakatra ny zavatra tean'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay fifadikanina zay nahazavaitsika tamin'isy hafa valo amby dimapolo tena fivavahana marina fitandremana ny sabata marina vo miresaka sabata koa nefa na tafatsofoka ao ny pasika fandraisana ny famarina ny teandriamanitra mahakasika ny pasika mahatonga an'izay rehetrarehetra zay
mba handraisana n'le fiadina satria ny zavatra mitranga rehefa hiainginao zavatsarotra nondalova miditra antsehatra ny devoly amin'ny alalany zavatra maro isan-karazany aretina ady fikorotana-tsaina tsy fisikanina zay akiviny olona ka tonga azy ho tonga am'izay morany nataonjany kanefa raha tena nandray an'le vatsy de tahaka an' Jesosy na vita na nafakapanana alefa ny devoly tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra nefa ny fitaovam-piadiana nentiny nandresy izany hiditra ny Pasika indray isika telo taona maninjinjy mitondrantsika fanazavana tao zay mbola tsindrina ihany ny Pasika dia fahafatesany le zanak'ondry tsy misy kilema fa tsy fitsanganany ny atonga sainany olona mba hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra ka anaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy manaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra ianao de manana fiadiana hoentina miatrika ny fahavalo sy ny zavatra maro isan-karazany eny am-pandehanana averin'Andriamanitra isan-taona ny Pasika zany hoe mariky ny fialamiain'Andriamanitra mandrakariva de ny mbola tsy maty anafaka Andriamanitra ary zay fanafahan'izay tsy midika akory fa de ho voavontsy fa fanomezana fiadiana hoentina mahatanteraka ny asa zay tanterahana ary zay no tonga ny teny fikasana tamin'ity taona 3 sy 4 arivo ity zavatra anankiroa miavaka ny zavatra mitranga eo amin'ny tantara ny famonjena fiaingana tao amin'ny tany Egipta andehany amin'ny tany Kanana lalana tsy maintsy izorana kanefa tsy nitsahatra treo raha ny soratra masina fa taty aoriana de fahababoana tao Babilôna de tsy atao hoe fanafahana intsony indray fa baby tao Babilôna indray ny zanak'Israely nandritra ny 70 taona de hoahitana fanavotana ary zay fanavotan'izay no nahatonga antsika nanazava ny fampovavahana tokony tanterana amin'ny andro farany satria ny zavatra mitranga misorona be eo efitra masina indrindra Jesosy ary fe-potoana anatanterahana ny fanavotana mandritra ny vanim-potoana hijanona ary rehefa misangana tao amin'ny efitra masina indrindra Jesosy zay ny fiverenany ity amin'ity zao tontolo zao ty ho ravy ty zao tontolo zao ty de zay no fanavotana kanefa ao anatin'izany rehetrarehetra zany misy zavatra andrasana ho amin'ny zanak'Israely ho an'ny kristianina ny fampompovavahana mifanaraka am'izay vavaka ataon'i Jesosy eo amin'ny efitra masina indrindra zay de ny fampahoritena ozy na ny fifadikanina de zay ny tokony ho tanterahantsika miandry ny fanavotana io ary zay tsy maintsy nyresahantsika satria ny teny fikasana zay miresitsika Jeremia 4:3-4 ary ianao fanekena mandrak'izay aminy de ny tsy tsaharako amin'ny fanasaovako azy ary ny fatahorana de ataoko aomponikosa mba tsy alany amiko anavotry Jehova tahaka ny zanak'Israely baby tao amin'ny Babilôna fa tsy naharitra mandrak'izay tao fa rehefa voavolavola nandritra ny 70 taona rehefa jerevana le 70 taona tamin'ny voalohany le 70 taona nyresahantsika de hoe vanim-potoana eo amin'ny raha Jesosy ny jerevana de vanim-potoana eo amin'le andraisan'ny olona fanapahakevitra isafidiny tsara zay nidirana amin'ny batisa eo amin'ny 70 taonany teo eo no namola volana azy mba hiditra amin'ny batisa fa rehefa tafiditra amin'ny batisa de miandro sisa ahafahany mivelona mandritra ny 70 taona raha tahiny 70 na 80 taona milohany fahafatisa no andraisana an'izay fanapahakevitra zay irana amin'ny fifadikanina noho izany ny fanompopana tokony tanterahantsika de fanompopovavahana fanavotana kanefa de mafy zavatra nondralovana ary manoloana ny zavatra zay raha mijery Jeremia 4:3-4 de teny faminaniana no raisina avy amin'ny Jeremia zany zay nomen'Andriamanitra azy mba hampitaina amin'ny zanak'Israely satria fampanantenana fahereza hoe tena nao fanekena mandrak'izay aminy ny tsy tsarako amin'ny fanasoavako azy kanefa milohan'izany rehetrarehetra zany de nambara mihitsy tamin'ny zanak'Israely fa ho babo ao Babilôna izy zany hoe
hididoza indray kanefa na eo ara ny loza ny zavatra mitranga de zao tsy ilaina ositsika ny teny mpampahirezana, tsy ilaina ny teny fikasana, tsy ilaina ny teny mpitahiana raha tsy mandalo toe zavatra sarotra. Fa raha ohatra miadana tsisy ilana ny teny fikasana, fa tsy miadana mandalo ady, mandalo loza, mandalo aretana de omena le teny fikasana satria ao anatin'izay fandalovana amitra zava-tsarotra zay no atanterahan'i Jehovah ny fanekena zay nataony hoe tsy tsatra ny fanasoavako azy a tahaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta ihany. Loza amina tambony tao fanarovana ny zanak'Israely satria tafaverina tamin'Andriamanitra ary nanaiky ny tenin'Andriamanitra ary raha nivoaka tao de mbola loza koa ny asa tany. Kanefa Jehovah ny teny hoe Jehovah hiado anareo fa ianareo kosa angina, zany hoe Jehovah ty teny de mimeloha hoe raha tafavoaka tato nareo tsy milamindamina zany fa hisedra ady, fa raha tafaverina amiko ianareo de zao anany ady. Matetika nefa teo zavatra io mahatonga ny olona tonga fiamorana satria ny olona te handray teny soa mahafaly mba hoentiny miaina. Fa matetika nefa raha maniraka mpaminany Jehovah de mampafantatra ny zavatra mafy, tsy maintsy hosedraina ary mameno toromarika mba hoentina misedra de tsisy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra zay teny zay. Atsiarovantsika ny tantarany Ahaba tamin'izany vanim-potoana zany zay mpanjakan'ny Israely kanefa mpanjakan'ny vadik'atodona nanambady an'i Jezebela, zay vehivavy jentilisa zay nitondra ny Ahaba tamin'ny sangany ka natonga ny Ahaba niala tamin'Andriamanitra fa natonga azy nanompo sampy, nanompo ny Andriamanitra Jezebela satria natahotra mafy an'i Jezebela izy. Ary vokatra izay fehidiny zay natonga ny Elia ny rahan'i Jehovah mba hatonga tena mosary teo amin'ny zanak'Israely, nampitsahatra ny andro loza zany fa saingy tsy eken'ny olona zay, mahatezitra ny olona zay raha vao loza ny resahana. Tahaka atsika zay nyresahana hoe niala tao amin'ny taona 2022 hiditra amin'ny taona 2023 tsy mora ny andalovantsika amin'izany. Hisedra lozatsika, hisedra fahasahiranantsika, hisedra fitangany vidim-piainantsika, handray ady sy filazana ady tsika ary tsy ho atsika rery fa mahatratra nyty zao tontolo zao ty, tsy eken'ny kristianina zany. Kanefa zay ny lalana raha miala tao amin'ny tany Egipta ianao amin'ny andro Pasika de zay nitao mijanonao ianao tonga ny andro Pasika loza, hivoaka tao ianao loza, tsisy akoatrany hoe tenin'Andriamanitra io ihany ny fiarovana mba ahafahana mandresy ny zana-tsipika alefa amin'le ratsy. Fa rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray niverina tao amin'ny zanak'Israely Elia tamin'izany vanim-potoana zany tafotoa ny Ahaba mpanjaka ny zanak'Israely mahafantatra tsara ny Jehovah de tezitra izy satria nitondra fahoriana ny zanak'Israely vokatry ny mosary ninjato tamin'izany vanim-potoana zany satria tsy nisy orana ny latsaka mihitsy ka raha vao nahita ny Elia izy de zao tsara ny teneniny eo amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalo amby folo de lasa Obadia ozy ny 150 ka hatramin'ny roapolo de lasa Obadia nitsenany Ahaba ozy ka nilaza taminy Ahaba nandeha hitsenany Elia ary no nihitany Ahaba Elia de taminy ay tonga aty ianao rylay mampididroza ny Israely. Fa Elia namaly hoe tsy zany nampididroza amin'ny Israely fa ianao sy ny mpianakaviny rainao ihany tamin'ny nandavanareo ny didin'i Jehovah sy ny nanarahanareo reo baly. Raha ankehitriny manaraha hamory ny Israely rehetra eo anamiko any an-tendrombohitra Karmela ary ny mpaminany ny Bala 500 sy ny mpaminany ny Asera 100 zay mihinana eo amin'ny ladro Jezebela de naniraka tany amin'ny zana Israely rehetra Ahaba ka namory ny mpaminany ho any an-tendrombohitra Karmela. Lasa Elia indray no nomeny Ahaba tsiny hoe ianao zany zanak'Israely fa tsy tsapany tsony fa votriny nataony nampididroza ny zanak'Israely namaizany Jehovah azy de nilazainy Ahaba Elia mazava tsara tsy zany nampididroza ny zanak'Israely fa ianao sy ny mpianakavindrainao tamin'ny nandavanao ny didin'Andriamanitra sy ny nanarahana narambaly. Rehefa jerevana ny toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao raha kristianina zany ange tsisy anompo sampy zany tsony raha ny tena marina fa zavatra tsy sapan'ny kristianina de tahaka ny manompo sampy izy amin'ny fandava ny tenin'i Jehovah indrindra hiatrika asika tsika
de jereo indray telo taona ny sitona lesina ve tsika tamin'ny afatra zay nomena satria tsy namorony tsika fa mifamarinany teny soratra masina no nampitaitsika ary tsy mamorony tsika fa araka ny soratra masina no afantarantsika ihany koa hoe tena isedra dia zavatsarotra ary tsy afaka io zavatsarotra io tahaka ny jeremia ny teny tamin'ny zanak'Israely ho babo amin'ny Babilôna kanefa anao fanekena mandrakizay aminy de tahaka ny tamin'ny androny Eli loza miatra vokatry ny fiodinan'ny olona ka raha mandinika tsika ve de mieritreritra hoe etraketrak'Andriamanitra no mahatonga ny loza manerina n'izao tontolo izao mahatonga fa miatra na amin'ny kristianina na tsy amin'ny kristianina de eritreritra ve tsika hoe tongatonga ho azy de ifetsiny ve tsika hoe tena ranona ny natozao fa ny fiodinan'ny olona ary indrindra ny kristiana tsy manaiky ny fahamarinany tenin'Andriamanitra mihitsy mahatonga ny olo izy io mba hieritrretan'ny olona hoe mirena am'le tena marina zay le tena fifadikanana marina afoizo ny zavanahazatra fa mijerena ny famarinany tenin'Andriamanitra ka hiditra ny pasika tsika ny pasika nefa de zao hitanafahan'i Jehova manaiky izay fanafahan'i Jehova indray ve tsika ary ny fanafahan'i Jehova tsy azo raha tsy manaiky tsy misy fepetra ny teny izay napetrany zany ny zavatra andrasan'Andriamanitra amitsika indrindra ho antsika kristianina tokony hanome lesona ny tsy mahalala hoe tena io ny baiboly inona ny voalaza ny baiboly inona ny tokony ataotsika satria raha ny kristianina tsy jerytsika manerina n'izao tontolo izao fa eto Madagasikara tsika raha ny kristianina eto Madagasikara fotsiny na de ataoko hoe ty pasika ty fotsiny ary miverinao amin'ny tena fahamarinana hoe pasika de fahafatesan'i Jesosy mamindra fo Andriamanitra tsy misakana ny loza tsy izy fa miaro ao anatin'izay loza mitranga zay izy satria Jehova niady mamindra fo amin'ny olona mahatoky azy ange Jehova fa saingy ny zavatra mitranga de zao maninona miaran-doza mandrakariva mbola misy mafy loha mbola misy tsy te hiverina ny fahamarinany tenin'Andriamanitra araka ny tesantsika tamin'ny farany hoe ty fireneny ty manaja amin'olona fonikosa lavitra raha mampianatra ny didin'olombelona izy fa mahafo-kosa ny didin'Andriamanitra ary zany rehetrarehetra zany na tonga ny Eli resaka teto nampahafantariny any Aba mihitsy ny ataonao de asiana mafy ny tenatsika ho mangana tsy mitsahatra angeny korotany ny loza tsy aretina fotsiny fa ny loza ny fanakorontanana maro isan-karazany tsy fahandriam-pahalemana ny ady lahy politika avetsy avero efa tena hoe mananatra Andriamanitra atao anatin'ny fotoana tombonao tsika angeny nandrenesantsika an'izany kanefa de zao tsy te ho afaka avetsika fa mbola iziriziry amin'ny fokevitra nanantsika indrindra itsika kristianina ahatonga loza bebe kokoa ho amin'ny firenetsika fa saingy mbola tsy mamely Andriamanitra de mizirifiry amin'ny hevitritsika fa aza Andriamanitra no mamely fa ho tara loatra tsisy fanafany fa izotra amin'ny lalan'ny fahaverezana tean'izay nefa mialaneny ny Eli atsovy daholy mpaminany 5valonjato ankereo natsonondreo hoe mpaminany ny bala sy ny mpaminany ny Asera satria zay no nenterana oento de avoreo ny zanak'Israely de inona ny tenin'ny Eli ny 5:20 ary tena keo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-poviana no irosaina ianareo raha Jehova n'Andriamanitra de manara azy fa raha bala kosa de manara azy fa ny olona tsisy namaly azy akory Eli rery no njoro de nampisaintsaina ny olona raha Jehova n'Andriamanitra manara azy fa raha bala de manara azy rehefa tena jereva ohatrany miantso ny anarin'Andriamanitra ke manonompona ny anarin'Andriamanitra ny kristianina tsy manaraka ny fahamarinany tenin'Andriamanitra fa manova tsy te ho afaka de tahaka ny manompo amin'ny bala ihany de io tenin'Andriamanitra io matoa voasoratra moa de avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra mba hampitaina amin'ny olona isaintsainany araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe voasoratra zany rehetra zany mba ho fananarina atsika zay arany zao andro faran'izao miteny Eli tamin'ny zanak'Israely sy ireo mpaminany ny bala sy ny Asera raha Jehova n'Andriamanitra de arao izy fa raha bala kosa de manara azy zany hoe aoka ny teninareo eny de eny tsy de tsy ivavaka de tena mivavaka
rehefa tsy hivavaka aza mivavaka, ifadianina de tena mifadianina, rehefa tsy ifadianina aza mifadianina, ary de tsy antery fa naty fotsiny isaintsaina ny olona telo taona ninjinjy nanazava mipasika tsika teto nampafantatra ny marina tsy mondra fotokevim-piangonana natsika zay mandre raha Jehova n'Andriamanitra re olona fanaraha azy aona ny fanarahana azy aza olana ny soratra masina fa atonga loza fa raha bala kosa vo mainka loza amina tambonge raha mifandavana ny tenin'Andriamanitra mbola iziriziritsika tsy tokony amin'ny metsiny ny toe-javatra mitranga fa ny zava-misy de zao miara-miaritra eo daolina ny marina na ny tsy marina ny toe-javatra mitranga ary io nefa tsy maintsy misy ny tsy handray ny famarinany soratra masina ary raha misy mafyloha tsy mandray an'io tenin'Andriamanitra eo ny kristianina ihany ka mampieritreritra zany teny zany raha Jehova n'Andriamanitra manaraha azy raha baly manaraha azy de safidy zay raisitsika iantso an'Andriamanitra tsika de miverena amin'ny marina fa hiditra indray ho amin'ny pasika inona indray ny fotokevitra hoentina ao anatin'izany satria te hitondra fanafahany Jehova mahatonga ny olona ho tonga amin'ny tena fifadikanana marina satria nitanjona kendren'i Jehova tsy te hampitondra loza tsika izy fa te hitaona atsika hiverina aminy ary io fialan'ny ain'Andriamanitra indray amin'ity taona 2023 ty andalo pasika tsika raisy ny fanapahan-kevitra raha Jehova n'Andriamanitra de manaraha azy fa ny loza tsy tsahatra fa ny teny fikasana kosa mitoetra tsy mitsahatra amin'ny fanasoavako azy fa saingely mpaminany nilaza loza natesitra ny zanak'Israely Jeremia mpaminany nilaza loza natesitra ny zanak'Israely le toraka zany keo nambara tamintsika ny zavatra hitranga ny sedra loza fa tsy mahafaly na de ny kristianina ary tsy faly am'izany ary teto ny Israely rehefa nataony Elia raha Jehova no raha Jehova n'Andriamanitra ozy manaraha azy fa raha bala de manaraha azy finona metraka an'izany tamin'ny olona ny olona tsy misy namaly teny zay akory satria nahoana be no vitsy zay anao mpaminany Elia rery hoe ifanehatra ny mpaminany 500 sy valonjato sy ny zanak'Israely rehetra zay nanaiky any Abra am'izany vanim-potoana zany fa Elia tsy tahotra teo anatrehan'izay ary zay no nambarana amitsika hoe vanim-potoana isaintsaina zao re olona io manatsika hiditra mipasika hankasitra any Jehova manaraha any Jehova am'izay vanim-potoana zay ho tanterahany teniny hisedrady tsika fa tsika mangina any Jehova ny ady ary ho tanterahany amitsika ny teny fikisany hoe mitsitsaharako amin'ny fanasoavako azy voninahitra n'Andriamanitra rerany vavakitsika misaotra anao Jehova Andriamanitra ray amin'ny teninao indray zay tonga taminay teny zay manosika anay indray fanapahan-kevitra na mbola ny zavatra nahazatra sy ny lasitra fototra ny ainana ihany mbola iainanay ary matetika nefa tahaka ny teny aminao izay amin'ny fikiranay amin'ny lasitra fototra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao hoe tena ataovy mafimafy ihany ny loza Jehova kanefa tsy tsapanay fa raha miatraika aminay nge zany very izahay de ny fanahinao masina no hiaso anatin'ny olotao mba hitondra fiovampo anatiny ahafahany miverina tanteraka aminao indrindra fialanao ny ainina mipasika indray mba ho tonga ny fanolora-tena tanteraka ny olonao de tsy adionay no mitondra bavaka nyity fireneny ty momindrafo tompo mandalo krizy mandalo de zavatra sarotra kanefa de matoko sy mainy fa fanahinao de hiasa ho anatin'ny mpitondra mba tonga azy hifikotra aminao mba hiadanany fireneny sy atonga n'izao fireneny zao ho voariny amin'ny loza na de tsy maintsy andalovana ary zany fa ianao mahita lalana ahafahana miala am'izany de misaotra ray io ny anaranao Jesosy amen. Anao velomontsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amitsika mandrakariva.